Fangatahantsodrano amin'ireo ray aman-dreniny avy eto Mahajanga izay tanina be azy no antony hetsika fizarana fanampiana no totosain'ny fikambanana sosialy asanaty famogidraka ny alarobia 7 ny volana Jolay lasa teo. Amin'izao andro Ramadan zao moa satria amin'ny faran'ny Ramadan zao ny fangatana fahasoavana amin'ny zavatra hatao dia mba nanetrehitra zany izy hoe papa ozy izy fa zao ozy mba mangataka ozy izy mba mahanao anao mba misy zavatra kely mba hatolotra amindreo le ray aman-dreny ya mosikiriny dia mba hitsodrano anakahy mba atateraka amin'ny zavatra zao fikambanana ataoko zao amizay za tsy mba tsy voaeligeliny aty voaeligeliny ary mba amizay mba morodorody le olo mba avy anaraka anay mba tateraka samatsara raha hataonay. Vary iray kilao, siramamy iray kilao, lafarinina iray kilao ihany koa ary menaka 1 litatra isan'olona izay no nomena tamin'izany. Tanjon'ny fikambanana ny anampy ny manodidina amin'izay mba kely vitany. Fikambanana asanaty famogidraka moa zany izy zany misy vehivavy asanaty ny anarany mipetraka any Norvège de efa manana tanjona izy anao asasoa indrindrandrindra ho atsika mponeto Mahajanga ny tena iantefan'izay asasoa zay ho karakarain'izay no izy hoe mipetraka eto Mahajanga zany de eto aloha zany nanaovana an'izay asasoa zay tamin'ny tindra mitoraka ty zany tamin'izao fotoana izay tenenako zao de nanome fanampiana izy zany hoe akatoka ny fetin'ny Ramadan manko tsika zao ty de nanome fanampiana ho an'ny fiangonana anankiray zany hoe moské zany misy vary, menaka, lafarinina, siramamy zay zany nomeny any tsy olona rehetrarehetra koa zany fa mbola hoe nanampy an'le olona zay efa zokonjokony zany izy fa atsika indray tsy mandeso fanantenana fa mbola manetsa be mbola ho avy mbola be da be ny zavatra ho ataony amin'ny fahatongavany fa io vehivavy zany de zay zany tena tanjonany de hoe anampy any vahoaka ny Mahajanga. Izy avy no mikambana ao amin'le fikambanana. Tsy akanavaka io na tanora na olon-dehibe na ankizy kely ary rehefa matsapa anao hoe te hikambana ao anatin'izay fikambanana zay de afaka miditra mihitsy ianao tsy ampisalasalana fa mandray am-pitiavana izay satria rehefa tonga ao anao de rehefa misy hetsika indray ataony asanaty de nareo ao ampikambana aloha zany jereny manokana avy eo mijery ny any ivelany indray koa izy rehefa asanaty famogidraka de ny tanjony makasika ny sosialy anampy andreo namany anampy andreo indrindra moa zany efa itsika tanora de natao ihany koa ny fizarana vary, lafarinina ary menaka atao amin'ny moské tsepy moa zany no nanaovana an'le izy ry zareo mpivavaka moské tsepy natao de notsongaina manokana ny moské tsepy aloha voalohany zao tsy sanatria akory asanaty famogidraka manavakavaka tsy mity an'ireo moské hafany fa no ny papany asanaty moa zany isany jama ao amin'ny moské tsepy zay de ankoatra zay koa moa zany isany nahabian'ny famogidraka moa zany atao amin'ny moské tsepy de hoetiny anombony nanao nefa nisy sosial hafa ihany nataony teo de tsy adino tsy nataony ambaninjavatra mihitsy tsy nataony famogidraka tsy nataony asanaty ambany fanahy mihitsy zany tany alany zany tany aviana indrindra moa zany efa tamin'ny moské tsepy fa mbola ho avy ihany koa ho an'ireo moské sasany fa nareo aza malahelo ho anareo zay sasany mbola tsy nahazo. Fisaorana feno fankatelemana no nasetry ny ray aman-dreny izany izay nosoloan'ny imam mosikiriny tsepy tena navy teto zay olobe nandray le anjara amty andro masina ty amty folo farany ty indrindra masina ke nagnome zahay nagnampy zahay ankasitrahinay bebe kokoa ary de mangataka am'Zagnahary zahay amin'ity andro masina ty ho tanteraka hiroborobo ny zay zavatra kendregniny société io zany ho tanteraka ngataina am'Zagnahary zay zavatra hoe kasaina. Efa fandroan'ny sahady no nisy hetsika fanaovana asa soa toy izao izay nataony ity fikambanana sosialy famogidraka ity ary nampanantenainy mbola isiny manaraka hatrany. Tsika jiaby toujours avec FAMO GIDRAKA.